fa tamin'iny 25 septembre iny zavatra hafa nitetika zavatra naingina tao teto amintsika nisy teti-dratsy tao marina nisy mitombona ane ny fitakinareo mijaly jiro mijaly rano matonareo ny teny tena iaraka ekena ary iara manaiky zany fa fijaliana irahantsika manany zany fa zao mitandrema ianareo tanora aleotsika namany mpanangana toy zay namany mpandravo raha misy faravany eto amin'ny firenena favoazana ho an'ny malagasy favoazana ho an'ny Madagasikara ary favoazana ho an'ny tanora malagasy satria tsy tokony toetra mpandravany ataotsika fa toetra miara-manorina ary miara-manangana raha misy olana dia ndaotsika hiakaka hijinika sy hametraka ny vahaolana ho an'ny firenena nizany zavatra ny antony verenako teto milaza aminareo be dia be ireo ny teny satria ny zavatra nitranga teto amintsika rehefa mipoky reny zavatra tamin'ny 25 reny tsy ianareo tanora ane no namaky ny magazay tsy ianareo tanora ane no nandeha nandoro sy nandrobe tokony ho tonga saina amin'izany tsika tokony ho tonga saina amin'izany tsika ny orinasako tsy mampaninina anazy zany zay naoriko nalitra ny 5 taona ao anaty kamera ro asehoko anareo zany 5 taona jerefa olona anankitelo niditra tao nandoro ny masinina rehetrarehetra fantatra hoe izy reo olona reo ho regletsika ny compteny tsy hoela moa satria tsy maintsy zay mpandrova zay manimba kosa tsy hoeketsika ny zavatra tiany zareo natao dia tsotra ny ampitson'iny le 26 mbola nitoy ihany ny fandrobana mbola nitoy ihany ny fandravana teto amintsika mba eritreretina ny hoe tsisy fanjakana tsony teto le 27 hitanareo hatrany amin'ny fiangonana azy hiterrorizena hidirana mihitsy hoe tsy misy fitondrana tsony teto milaza ny fitondrana milaza ny premier ministre tamin'izany hoe couvre-feu fa nidefienaky zareo mihitsy hoe tsisy couvre-feu zany fa mandefa eraky ny tanàna hoe tsisy fitondrana tsony menacena teneniko aminareo hoe monsieur le président raha mody ao Madagasikara ianao dia misy efa andia tafika ikidnape anao ary tsy maintsy anery anao idémissione marina lazaiko anareo raha tonga eto ianao dia isy amono ary jerevo tsara nisy teny hoe iny fa tonga any amin'ny aéroport ny avion hitondra ny flou nisy andian'olona nakany aninona fa zao matoa amverina eto Madagasikara tamin'ny fomba rehetra tsy tonga tao hivato tany amin'ny aéroport hafa ny natongavako satria tsy tiako rava ny firenena tsy tiako potiky Madagasikara ary matoa tonga teto miverineto tiako rehanareo tsy resaka fahefana tsy resaka fitiava-tseza fa tsy tiako potiky ity tanindrazana malalatsika ity tsy tiako potiky Madagasikara ary matoa mijoro te hametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka faramandimby ny zavatra tiako ary mba iriko ary ny zavatra ho apetrako ary zavatra ho siniaviko ary ny zavatra ho lazaiko rehefa tapitra ny mandahako afaka 3 taona dia mba tsisy iaina délestage zany tsony ny taranaka faramandimby sy anareo tanora ho apetrako zany ary ataoko zany eto anatrehanareo rehetra eto amin'ity toerana ity izay nanovako kabary tamin'ny 2013 teto amin'ity toerana ity ny tantara politika ianareo mety mbola tsy teraka tamin'izany na mety mbola 5 taona na 1 taona fa ny tantara politika no resahako aminareo androany nisy crise teto tamin'ny 2009 nisy ny fivirina natao taniakaka tamin'ny SADC
nisy ny fionana natao tany a Maputo Gaborone ary ny tenako sy ny filoha teo aloha Ravalomanana nivory tany Seychelles amany crise rehefa amany crise tamin'izany dia nivory zay mirala mianaka zaho izy tsy maintsy ody any Madagasikara ary za tsy maintsy latsaka filoham-pirenena samy milatsaka tsika sela zay ny teneny mialatsiny fa zay ny teneny tamiko dia ho averiko aminareo dia za tamin'io niteny ny SADC oui monsieur le président vous êtes jeune vous avez la chance de remporter les élections il faut que l'ancien président rentre à Madagascar dia samy milatsaka nareo rehetrarehetra zay SADC tsy contre mihitsy hoe no ilatsaka ho filoha tamin'izany fotoana zany nisy ny zavatra tany a Côte d'Ivoire nisy fividianana tany nisy fifandonana niaraka tamin'ny Alassane Ouattara sy Gbagbo 3000 anisan'ny olona maty zavatra nitranga nakany Roma niona tamin'ny Pape François zany anisan'ny hoe chef d'État ny raisiny voalohany ary zay ny antony fankazahoanay tonga teto amin'ity toerany ity izy dia ozy izy za mantsy amin'ny Pape François hoe Saint-Père se confier taminy aho ici élection any à Madagascar fa je préfère me sacrifier que de sacrifier le peuple malagasy. Et j'ai pris la décision de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est une antony no tsy nilatsahako filoham-pirenena tamin'ny taona 2013. Anatra politika fa vao nilaza hoe tsy latsaka dia be dia be ny mpiara-miasa tamiko nitsita tsony fa dia efa nakaritsy eo ny ahitana ny tena namana zao ny zavatra mitranga ary teto amin'ity toerany ity a no niteny tamin'ny 2013 misy nino misy ny tsy nino hoe nadio a niditra teto a Ambotsoatra a Iavoloha ary madio a ny mivoaka eto 2013 ny teniko dia hoe rendez-vous en 2018 tafaverina nitondra ary isokako mivaoaka malagasy ny fidy anahy tamin'ny 2018 androany aho eto anatrehanareo manatrika etony hiteny aminareo tsy vahaolana ny korotana zay a tia napetraka eto amin'ny firenena tsy tiako ohatra ny any Haïti tsisy fitondrana any any Haïti amin'izao tsika miteny zao zareo fa ganga no mitatana ny firenena any noho izany amin'ny mahafilohan'ny firenena malagasy aho dia miteny anareo hoe ho ataoko ny ezaka rehetra ho ataoko ny fomba rehetra mba hampamiratra sy hampisongadina nyty Madagasikara ity mandrapatapitra ny mandahako vita ny mandahako mety betsaka ny faly ary mety betsaka ny tomany any atokantrano any ankehitriny fa midedavonareo olona isolo anahy fa za tsy latsaka itsony amin'ny taona amin'ny fifidianana manaraka mety be deaibe ny olona idémissionne mety be deaibe ny olona anaria mety be deaibe ny olona alahelo ihany koa fa mission matoa amin'ny verneto dia mission nakinin'Andriamanitra ary tsy avelan'Andriamanitra ho resy i Madagasikara tsy avelan'Andriamanitra ho anjaka ny ratsy fa kosa ny tetika asa rehetrarehetra zay napetratsika dia miteny aminareo fa tsy maintsy ho vitaiko ary mbola ho teneniko eto indray tapitra ny mandahako tsy misy délestage tsony eto a Madagasikara tsy maintsy ho vitako zany ary tsy maintsy ho tratrako zany